Amin'izao zoma rivariva izao indray dia mihaona isika eto amin'ny fandahana pasigasy miaraka hiady hevitra ao anatina lohahevitra izay rahantsika foana eto amin'ny fandaharana. Dia manasa anao izay hanaraka ny fiarahana hatramin'ny farany. Ireto tanora ireto indray no hanafana ny debatsika ato anatin'ny fandaharana androany. Misy ny tanora avy ao amin'ny UEP dia misy ihany koa ireo mpianatra avy ao amin'ny UCM. Dia mbola misokatra foana ny antso ho anareo izay maniry indray anjara ato anatin'ny ady hevitra amin'ny fandaharana pasigasy mandefasa message privé na impeo isika izay ao amin'ny pejin'ny pasigasy, pejy ofisialy. Dia ao mahafantatra anareo hoe inona avy ireo tokony atao raha te handray anjara amin'izao fandaharana izao. Eto dia mankasitraka foana ihany koa ny mpampiatrano dia ny Bianco izay tolokana fisaorana miara-miasa foana amin'ity fandaharana pasigasy ity. Ny lohahevitra anio dia izao manaraka izao: efa ampy ve ny fahavononan'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly? Izay ny lohahevitra anio dia afaka maneho hevitra foana ianareo amin'ny alalan'ny commentaire na ao amin'ny vidéo rehefa tafakatra amin'ny YouTube ity fandaharana ity na ao amin'ny Facebook ny pasigasy pejy ofisialy. Atolotra anareo vetivety ary ireto mpandray anjara ireto afaka sady esorinareo ny kasibosy rehefa voatongoka ny anaranareo. Ato amin'ny akavanako ato misy an'ny Niando. Izy dia mpianatra amin'ny UEP L3 amin'ny science politique. Tsy manina metsika aty ankizy. Eo akaikiny eo misy an'ny Jerry izay mpianatra amin'ny UEP hatrany izy M2 amin'ny affaires publiques. Ary ny fahatelo dia i Fanjara mbola mpianatra amin'ny UEP hatrany M2 amin'ny science politique. Ato amin'ny ankaviako kosa misy an'ny Natsik mpianatra amin'ny UCM M1 resaka science politique no ianarany eo. Tansia izay mpianatra ao amin'ny UCM hatrany L2 ao amin'ny droit. Ary farany marina fa hoe any tanora ny fandaharana pasigasy fa manana vahiny ihany koa isika izay mbola mpianatra ao amin'ny UCM, ao amin'ny L2, ao amin'ny M2 philosophie izay izy no atao hoe zoky indrindra angamba miaraka aminay eto i mon père Pierre. Dia ireo zany mpandray anjarantsika andeha hosokafana ary ny ady hevitra. Efa ampy ve ny fahavononan'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly? Eny, ampy ny fahavononan'ny fanjakana malagasy adina amin'ny kolikoly. Fahavononana, inona moa ilay atao hoe vonona? Rehefa miteny ny olona anankiray alohany hanao zavatra hoe vonona, ny dikan'izay dia efa ananany ireo fitaovana izay ilainy anaovany an'ilay zavatra izay ho ataony manaraka an'ilay tenenany hoe vonona aho. Raha jerevantsika ireo lalàna rehetra misy eto Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Rehefa miresaka isika hoe lalàna edina amin'ny kolikoly dia ao ambavan'ny Besinimaro ny lalàna 12 tsipika 20 tamin'ny 12 aogositra 12 io dia lalàna edina amin'ny kolikoly. Ao anatin'izany ihany koa ny lalàna 4 tsipika 30 izay nanorenana ny birao mahaleo-tena edina amin'ny kolikoly tamin'ny 6 septambra 4 ao anatin'izany ihany koa ny lalàna 4 tsipika 30 tamin'ny 6 janoary 4 izay nanorenany ny haute cour de la justice. Izany rehetra izany dia lalàna ankapobeny mikasika ny ady amin'ny kolikoly, fa ao ihany koa ireo lalàna rehetra miady amin'ny kolikoly izay mikasika ny sehatra manokana. Ohatra amin'izany izao ny lalàna 12 tsipika 13 izay lalàna natao mba entina hiadiana amin'ny famotsim-bola sy ny ireo antsoina hoe famatsiana ny asa fampiroroana eto Madagasikara izay andraikitry ny samifinina ny miady amin'izany.
rehefa jerevantsika ireo lalàna maro ireo dia hitantsika tokoa fa tena ampy ireo lalàna eto Madagasikara entina hiady amin'ny kolikoly. Izany hoe nisy ny fahavonona ny fanjakana malagasy nanao an'ireo lalàna ireo entintsika hiadiana amin'ny kolikoly. Ampy ny fahavonona ny fanjakana malagasy hiadiana amin'ny kolikoly. Ary ankoatran'izay lalàna izay ihany koa dia raha mijerintsika ny tantaran'ny ady tamin'ny kolikoly teto Madagasikara dia efa nanomboka tamin'ny 2 septambra 2004 Madagasikara dia efa nandray anjara tamin'ny fifanekena ny firenena mikambana hiadiana amin'ny kolikoly na ilay ataontsika hoe Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption izay manambara amin'ny iraisam-pirenena mihitsy ary ny fahavonona ny fanjakana malagasy dia efa nanomboka tamin'ny 2004 nanambaran'izany fahavonona izany. Fa ny volana oktobra ihany koa tamin'ny 2004 dia efa nanaiky ny fanjakana malagasy nanasoniny Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Ireny fifanekena rehetra ireny nefa dia tsy natao hoe kekena fotsiny fahatany fa tena miatra tokoa izany eto amin'ny Madagasikara. Raha manaraka vaovao zao itsika dia tamin'ny 12 jona farany teo nandeva soloteny Madagasikara nakany Autriche hamonjy conférence iray mikasika ny fanaraha-maso an'ireny fifanekena iraisam-pirenena izay neketsika ireny. Ary Madagasikara dia mandray anjara trany amin'ireny fifanekena rehetra ireny izay maneho lehibe ny fahavonona ny fanjakana malagasy hiadiana amin'ny kolikoly. Namako ato moa zany manohana ny hevitra hoe misy ilay fahavonona ny hiadiana amin'ny kolikoly. Misy tokoa ilay fahavonona satria manamarina izay ny fisian'ireo institution de lutte contre la corruption maro samihafa sahala amin'ny Anisy atao izy ny Bionco, ny Samifina fa mbola ao anatin'izay ny PAC, ny CSI sy ny sisa. Ary ny andrasako moa zany ny tenenany ny mbola misy koa ny atao organe de contrôle des finances publiques izay mpanatanteraka an'ireny atao hoe audit interne, contrôle financier, tafiditra ao anatin'izay ny comptable ministériel, ny contrôleur budgétaire sy ny sisa. Fa ny olona koa tsy any amin'ilay fisina na tsy fisin'ilay fahavononana loatra ny olako fa hoe misy ilay fahavononana matoa mipetraka ireny lalàna maro samihafa ireny, matoa misy ny 2016-020, matoa misy ny 2018-043 fa misy fomba fitenena zao hoe tranopody ihany ny vita amin'ny vava. Fa raha ny ady amin'ny kolikoly manokana no asiteny eto Madagasikara, mila tetikasa, mila vina, mila asa tanterahina soamantsara ilay izy satria miresaka foana tsika hoe misy ireny institution de lutte contre la corruption sy ny sisa ireny. Kanefa ny fisiny izy ireny indrindra matoa ireny mbola miasa, matoa ireny mbola miodina ny asan'izy ireny eto Madagasikara dia mbola mipetraka zany le trangana kolikoly eto amintsika. Ary tsy hoe akory miteniteny foana ny tena raha toka miteny an'izay fa ny taremarika napetraky ny transparency internationale tamin'ny taona 2024 mihitsy no manamarina an'izay satria Madagasikara anatin'ny firenena 20% dia mbola aty amin'ny firenena mbola aty amin'ny laharana fa 250% ao anatin'ny firenena mpanao kolikoly indrindra. Ary tsy hoe akory aty ambany izy dia ambany ny tahana kolikoly fa mifanohatra amin'izay indrindra ary ny zava-misy satria ohatrany any Somalia ohatra zao izay ao amin'ny laharana fa 20% dia any ahitana trangana kolikoly betsaka indrindra. Ka Madagasikara tsy mifanalavitra an'izay. Ary mbola misy ihany koa ara le atao hoe indice de perception à la corruption. Madagasikara raha tokana no teny raha tokana ny metaremarika ny transparency internationale tamin'ny taona 2024 dia tsy nahatratra akory na moyenne régionale izay tokony hanana ny firenena afrikana amin'ny ankapobeny izay eo amin'ny 32% eo. Ary Madagasikara ary tsy nahatratra akory an'ilay tanjona napetraky ny fanjakana tamin'ny fametrahana ny stratégie nationale de lutte contre la corruption izay nametraka fa hoe tokony atratra 28 à 50% tsika d'ici 2025 nanomboka 2015. Ny zava-misy anefa tsy mbola izay ny zavatra mitranga satria tsy mbola ampy ilay fahavononana sy ilay fandavirariana an'ilay politika hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ary ny teneniko teo hoe ny tranopody ihany ny vita amin'ny vava eto amin'izao fiainana izao. Fa raha ny ady amin'ny kolikoly manokana dia mila vina, mila tetikasa, mila asa tanterahina soamantsara. Ary ianareo mpianatra IEP manao science politique tsy za mihitsy ny andeha hanoro anareo hoe ny orientation stratégique amin'ny fitondram-panjakana mbola milatsaka ho politique générale de l'État, mbola milatsaka iny avy eo ho politique sectorielle, milatsaka ho programme ministériel, objectif global, objectif spécifique ary manome vokany mivaingana. Zay zavatra izay hitantsika ny anatin'ny ataontsika hoe document de performance en loi de finance. Le izy rehefa mipetraka le vina hita hoe any anatin'ny préambule ny lalam-pandrenana hoe misy finiavana hiadiana amin'ny kolikoly
ary napetraka ho anisan'ny teboka tokony hosatrarina ny ady amin'ny kolokolo ny fametrahana antsy ny fanjakana tsara tatana mba hahafana manatratra ny ataontsika hoe fampandrosoana maharitra any Madagasikara. Ary mbola hita zany anatin'ny ataontsika hoe PGE ao anatin'ny teboka voalohany ny fiadiana amin'ny kolokolo tsy misy fandeferana. Kanefa manahoana ny tena finiavana sy ilay fahavonona ny fitondram-panjakana anome an'ireo fitaovana iadiana amin'ny kolokolo. Ao anatin'ilay fitaovana tiako tenena hoe les moyens budgétaires apetraka ny fitondram-panjakana iady amin'ny kolokolo satria hatramin'ny tao anatin'ny taona 2024 ohatra niena be ny vola natokana amin'ny organe de contrôle des finances publiques niena 40,9% tao anatin'ny fahatongavan'ireny fonds Covid APDP reny. Misy ve zany ilay fahavonona ara-politika, misy ve zany ilay fahavonona ny fitondram-panjakana amin'izay zavatra izay mipetraka amin'ny fanontaniana. Ampy ve ny fahavonona ara-politika iady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny fanontaniana iza no mamaritra an'ilay hoe ampy ny anjarany tsirairay ny resaka ry zareo teo ny resaka tarehimarika ny indicateur isan-karazany avoakan'ny transparency internationale isan-taona mamaritra ny hoe aiza ny toerana misy ny firenena tsirairay avy. Eny resahany tamin'ny taona 2024 fa isika koa rehefa anatina adihevitra sahala amin'izao dia tsara ihany tsy ampitenenina arak'izay tiana ho tenenina ny tarehimarika fa jerevana manana fomba fijery misokatra. Ny taona 2024 no resahany hoe eny 25% ny notin'ny Madagasikara fa fahavonona ara-politika no resahana tany amin'ny taona 2024 420 amin'zato no noty azon'ny Madagasikara niainga 420 sika nakany amin'ny 520 misy dingana vita zany ao tsy azo tsy hita misy fahavononana zany. Miresaka moa izy ny hoe PGE ny anaty préambule en constitution tsy dia hidirako lalina satria mety hamona aminaina ny olona mianao tsika fa fahavononana ara-politika no resahany dia te hiteny fotsiny aho hoe hatramin'izay teto Madagasikara rehefa nanaraka ny vaovao efa tany amin'ny taona 5ambinifolo, 4ambinifolo, 3ambinifolo sy 4 arivo sika no niresaka n'ilay lalàna izay tena niandrasany sehatra tsy miankina sy ireo androm-panjakana ao anatin'ny SAC ilay ordonnance mahakasika ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny henoheno teny foana ireo fitondram-panjakana ny henoheno teny foana na ny vahoaka na ireo mpisehatra rehetra voakasika izany fa tamin'ny taona 5ambinifolo sy 4 arivo ane dia noraisina ny ordonnance nametraka izany. Efa misy didy fampiarana ve io ordonnance io? Efa miatra tokoa ve ilay didy itsivolanan raisina tamin'ny 5ambinifolo sy 4 arivo? Satria raha tsy miatra mantsy ilay lalàna dia lalàna haingony iny fotsiny. Eny tompoko dia tsara tokoa fa zareo moa zany tsy mahalala dia tsara no mampafantatra hoe tamin'ny 13 jona 1ambinifolo sy 4 arivo dia nisy tao anatin'ny rapport ny conseil de gouvernement décret mampiatra an'izay zavatra izay ilay tenenana hoe fahavononana ara-politika ampy ve tsy hisy teny hoe tonga lafatra fa manao dingana tsy kelikely sika mety misy ireo dingana goavana mety vita fa tsy azo ditsita kosa hoe mandroso isika raha any amin'izay sehatra ny ady amin'ny kolokolo izay. Tsy melohany anohizanareo azy ilay resaka politika eto satria amin'ny ankapobeny tsy miresaka politika ny fandarana pasigasy tsy ilay resaka hoe atoko politika ilay resahany eto fa ilay hoe ohatrany hoe vina ny fanjakana izay ny tena hoe resahanao an'izy fa izay zany no teny malaza hoe tonga dia hoe politika izay fotsiny. Toy izy ary. Eny tompoko misaotra indrindra. Averiko any amin'ny anto ngamba ilay zavatra. Raha milaza lalàna PDP ianao tao dia mampanofo tokoa ilay izy satria hozy aho hoe ho resaka tsy ho ela kosa ilay kolikoly. Voalohany indrindra aloha ahitsika ianao satria tsy lalàna ny namoronana ny Bianco fa didim-panjakana 420 arivo tsipika 7,700 no nametraka azy. Faharoa ny fandaniana lalàna sy ny fampiarana ny lalàna iny zavatra roa samihafa. Satria nilaza ianao teo any ilay lalàna 9,4 tsipika 20 momba ny ady amin'ny kolikoly. Ny fanontaniako dia izao, ahoana ny fanajana an'iny lalàna iny, ahoana ny fampiarana an'iny lalàna iny. Raha tsy teny fotsiny ilay andinin'ny faharoa, iny andinin'ny faharoa an'iny lalàna iny dia milaza fa mpiasa panjakana sy mpitondra fanjakana dia tsy maintsy manao fanambaram-pananana. Inona ny zava-misy? Misy ireo tsy malala ny fisian'ilay lalàna koa ireny fa misy ny malala nefa minitsy manaja. Kanefa izao ny tsy fanaovana fanambaram-pananana tompoko dia voasazy ny lalàna. Ary ny tsy fanaovana fanambaram-pananana ihany koa dia mampiroborobo ny fandikan-dalàna kolikoly izay ataontsika hoe enrichissement sans cause. Ny enrichissement sans cause mety avy amin'ny détournement d'usage, détournement de biens, détournement de deniers publics ary ihany koa détournement de ressources.
zay aloha nilazanareo to hoe efa ao ilay fahavononana ekeko satria betsaka tokoa ny lalàna iadiana amin'ny kolikoly ary tena nite hafan'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy tsika no fandaniana lalàna ho iaho satria misy an'ilay lalàna 94 tsipika 820 fametrahana amin'ny paka inona nefa ny zavatra nataontsika nanolotra sika tolo-dalàna laharana ohatraohatra ray tsipika 24 anova sy ameno an'iny lalàna iny niteboka anisan'ny tena mampalahelo indrindra amin'iny tolo-dalàna iny dia zao hoe hofoanana ny procédure préliminaire na confiscation an'ny bien azy tamin'ny fanaovana kolikoly raha toa ka mbola tsy misy didy fanameloana ny olona tsotsotra zany dia zao ndraso kely aloha raha zavaiky tsotsotra zany dia zao hoe isika izay voaroronanao kolikoly ane ka raha ohatra mbola tsy mivoaka ny didy fanameloana antsika dia mbola asika tao aloha manafina manome ary ihany koa mivarotra n'ireny fananany ireny hatray zara ny limite an'ilay politique de tolérance zéro à la corruption izay lazainareo ndraso kely aloha dia raha ohatra ka misy ilay fahavononana ny fitondram-panjakana hiady amin'ny kolikoly dia hatraiza ilay izy misaotra betsaka anao aloha tamin'ilay fanontaniana hoe raha toa ka misy ny lalàna manahoana ny fampiarana azy misaotra betsaka fa raha namaky tsara isika ny lalàna 94 tsipika 20 dia tokony ahatsikasitra fa ny fampianarana ny olona sy ny fanentanana ny olona hiady amin'ny kolikoly dia manana danja lehibe tokoa eo amin'izany hoe ady amin'ny kolikoly zany ary zany fanentanana ny olona fampianarana ny olona zany dia anisany andraikitra iray lehibe izay sahan'ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly ohatra amin'ny lalan'ireo famoronana an'ireo fikambanana maro samihafa anaty fianarana anaty toeram-piasana ohatra iray fotsiny ny réseau d'intégrité na hoe RHI izay eny amin'ny nivon'ireo université sy sekoly rehetrarehetra dia rehefa manontany ianao hoe manahoana ny fampiarana izany matoa zany ozy izy ianao hoe tsy misy ny fampiaran-dalàna raha ny lalàna iray miteny hoe aza manao kolikoly ny olona nefa manao kolikoly dia any no ilana an'ireo rafitra rehetrarehetra izay miady amin'ny kolikoly mba hanentana ny vahoaka mba hampianatra ny vahoaka mikasika an'ireny lalàna ireny mikasika hoe izao no tokony atao raha manoloana kolikoly dia izay nga mba novaliko amin'ilay resaka fampiaran-dalàna anapiky kely ny teny niandro teo miverina kely aloha ngamba ny ampatsiahy kely ny loha hevitra izay tohananay ampy ny fahavononana hiady amin'ny kolikoly eto Madagasikara efa nitanisa lalàna teo ny namako tato fa andeha indraytsika hiresaka androm-panjakana efa voatanisany natsika teo moa misy ny Samifina sy ny CSI dia ny Bianco ny Bianco nresahako satria izy no nampiatrano antsika androany raha ny Bianco manokana no resahantsika dia niforona izy tamin'ny 7 azafady 7 niforona izy zay fiforonana izay aloha dia efa maneho fahavononany fitondram-panjakana tsy ny vahoaka kory no aza tapahana aloha azafady tsy ny vahoaka kory no namorona ny Bianco fa fitondram-panjakana dia tamin'izany 7 zany tamin'izany 7 zany 10 isanjato amin'ny volan'odina tato amin'ny Bianco dia avy amin'ny fanjakana ny 10 isanjato kosa dia avy any amin'ny mpamantso vola iraisam-pirenena izany 10 isanjato avy any amin'ny mpamantso vola izany dia tsy ho avoakany mihitsy raha tsy mampiseho fahavononana isika raha tsy mandrisa lahatra ny zareo isika dia hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 7 nisy foana izay famatsim-bola izay tonga ny 7 nisy ny krizy politika teto Madagasikara lasa ny mpamantso vola inona zavatra niseho mbola niodina foana ny Bianco dia lasa zany ilay 10 isanjato kanefa mbola niodina foana ny Bianco dia ohatrany hoe raha ataontsika sarisary kely zany dia ohatrany hoe olona anankiray manao marathon dia tapaka ny tongotra ilany ohatra sanatria fa mbola miazakazaka ihany izy dia ny amin'ny arrivétsika izay eo mifankahita tsika nahita fahavononana ohatran'izany dia faharoa manarakaraka izany miverina ihany tsika amin'ilay fandresen-dahatra ny mpamantso vola teo mitady teo natsiky hoe aiza misy tetikasa sy vina dia tsy ho azo mihitsy izay 10 isanjato izay raha tsy misy izay tetikasa sy vina izay amarina averiko amafisina kely moa zany zavatra ny teny Nigeria teo lazainy fa 10 isanjato ny vola atokana fitondram-panjakana hiady amin'ilay izy fa saingy efa 20 izy amin'izao fotoana izao marina fa ilay 20 izay manamarina fa misy ilay fahavononana fa Nigeria moa zany efa afa-po hoe mety aminy zany zava-misy amin'izao mbola ambany dia ambany ny indice de perception la corruption atsika kolikoly
rapport ny samifina tamin'ny 2019 mbola manamarina hoe misy 579 milliards d'ariary mihodina anatin'ny activité de blanchiment d'argent sy ny kolikoly. Mahafapo anjery zay zava-misy zay a sady no asamirery moa zany iny fa tioneko tsiny izy fa ny iverenako amin'ny fanjara manokana le resaka satria fanjara moa zany teo ny teny hoe teo anelanelan'ny taona taona elanelan'ny taona 2018 sy 2017 nisy fiakarany 2017-2018 satria 2017 no 24/100 no ny notation azon'ny Madagasikara tamin'ny indice de perception à la corruption fa miakatra izy io 25 fa na de nisy ary zay fiakaran'izay nisy fotoana ane Madagasikara efa natratra indice de perception à la corruption 32/100 efa natratra an'le moyenne régionale tsika fa inona zany na tonga an'le izy niemitra misy zany tao fiemorana ary tsy tratratsika lay perte ny cumulentsika tao anatin'izay enitaona zay ka ny fanjara moa milaza hoe milalo taremarika hoe lazainy fa interpréteko arak'izay fahazahoko azy le izy fa saingy raha ny taona 2020 manokana no asiteny raha ny fahavonona ny fitonam-panjakana mbola hita hoe marisarisa be satria zara niakatra aotra faingo 8 isanjato ny teti-bola natoka amin'ny fitondram-panjakana iadina amin'ny kolikoly amin'ny eny anivon'ireny institution de lutte contre la corruption reny ary mbola nidina koa ara ny teti-bola natoka amin'ny fitondram-panjakana iady amin'ny kolikoly eny anivon'ireny atao hoe organe de contrôle des finances publiques reny kanefa ny tamin'ny 2020 efa nidina izy io 49%, 49 plus 2 efa tafiakatra efa nidina any amin'ny 51% zany le izy ary ando moa zany teo ny resaka hoe ilaina ny fahavononan'ny ilaina fampianarana ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly kanefa raha ohatra ka misy ary zay viny zay marina fa mipetraka zay viny zay ao anatin'ny stratégie nationale de lutte contre la corruption fa saingy manahoana ilay fandavirarina an'ilay tetikasa satria tamin'ity taona ity manokana satria ny namako ato moa zany le zavatra amin'izao no tena mahafinaritra azy tamin'ity taona ity manokana nahena 312 milliards d'ariary ny teti-bola natoka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny eny anivon'ny secteur social ary eo anatin'izany ny ministère de l'éducation nationale azafady kely somary manapaka ny teny namananatsika kely ako satria mahagaganako ihany resaka vola foana moa no resahana antsika tsy haiko hoe inona ny anton'izay fa hatramin'ny oviana moa tompoko no hoe fahabetsahany vola dia midika fahavononana raha ohatra ngeka betsaka ny vola ampiasaina dia midika hoe mbola betsaka ny ezaka tokony atao ny ena ny vola dia ny ena zany ny ezaka tokony atao ary ny objectif atsika hofoanana tanteraka ny kolikoly eto Madagasikara raha foana tanteraka ny kolikoly eto Madagasikara dikan'izany zéro ny vola ampiasaina amin'ny kolikoly ka tsy efa manakaiky an'izany ve tsika amin'izao tsy miteny hoe efa kaiky le izy tsy miteny hoe efa kaiky kely le izy fa mbola misy ny ezaka tokony atao fa efa mimiena ny dikan'izany mahafinaritra tena mahafinaritra ny maharehany zareo mitanisa taremarika manao fanadihadiana lalina fa tiako sahala amitenenako amin'ny tansia teo moa hoe inatsiko koa ndraindray to détaché amin'ny réalité le réalité tiako tenenina hoe tsara dia tsara ihany manaraka ny vaovao an-TV plus ihany koa rehefa mandeha isakariva moa zany fahavononana ara-politika moa izy aiza ny finiavana aiza ny teti-bola ahena dia raha nanaraka vaovao tsika nanaraka ny zava-nitranga dia maro ireo androm-panjakana na ena ny teti-bolany tsy midika zany hoe fiandanina amin'le fanenana teti-bola fa aoka kosa tsy hoadinotsika hoe misy trangan-javatra mitranga eto amin'ny firenena mahatonga manery atsika tsirairay aby hipetraka amin'izay zavatra zay amaliko kivetivety fotsiny amin'le voatenin'ny tansiata ny aloha satria moa zany ho teneniny hoe efa misy degré d'application ve dia mbola veriko ihany hoe efa nisy degré d'application ho amin'ny miady amin'ny kolikoly ny resaka izy teo ny PAC dia mbola resaka tsy fanaraham-baovao ihany hoe ilay tolo-dalàna tany amin'ny voalohany no nikasa hanalina les confiscations avant condamnation fa raha nanaraka vaovao tsika efa nandeharana navety parlementaire tany amin'ny antenimeram-pirenena lany zay zavatra zay mazava ho azy fa nahitsiny ny antenimeran-dolona naveriny amin'ilay hoe misy confiscation avant condamnation miantso contrôle na légalité amin'ny haute cour constitutionnelle moa tsika zao dia miandro hoe andalo contrôle na légalité ve fa alao atao ajourné aloha le information satria misy tanora namantsika manaraka mety tsy mahalala dia sao dia diso lasa mifanaraka amin'izay izy ampy ve ny fahavononana ara-politika tiako hitondrana azy dia
oreo olona raha toa ka tsy ampy ara ilay fahavononana ara-politika milaza moa tsika hoe fanatratra n'le moyenne régionale tany aloha tany marina tokoa de te hiteny koa hoe nisy trangan-javatra teto fa ilay fahavononana ara-politika ve zany raisina amin'ny hoe nety izy tany aloha de ambanimbany kokoa ny amin'izao de tsy misy zany taona 2024 2024 nisy dingana eny mety bitika kely fa nisy fahavononana alohany aoka tsy hodina te hiteny koa hoe raha ny vaovao farany teo moa zany tsara foana ny miteny hoe zao ny zava-mitranga satria fahavononana ara-politika ilay izy tsy afaka moriporintsika na aka-hevitra maniditsidina ireny staka ireny na système anti-corruption eny anivony ny androm-panjakana tsirairay avy ohatra zavatra tsy nisy hatramin'izay ankehitriny ne 10 amin'ireo ministera mijoro eto Madagasikara efa manana an'izany rafitra izany any anatiny any mbola tsy tanteraka tsy ny atsasa manilany akory fa zavatra tsy nisy efa atao fahavononana izay efa tonga eny amin'ireo vondrom-bahoaka ifotony tsinjaram-pahefana ihany koa tamin'ny sabotsy farany teo zao ny DG Anne Bianco tany amin'ny commune urbaine ny Sambava ny teny nanamarika ary nahita hoe efa misy ezaka ataon'ireo commune efa manakaiky eny ifotony le izy fanambaram-pananana ho izy de tamin'ny asabotsy ihany koa tany ny ireo tompona anjaikitra eny anivony ny faritra Diana zao ohatra ny ben'ny tanàna sy ny gouverneur ny préfet nanao fanambaram-pananana fahobe adin'ny tansia koa ngamba ilay fanambaram-pananana fahobe nataon'ny loholona Madagasikara 100% tsy nisy na ny ray ary latsaka de aleo mba mijerena amin'ny maso tsy miangatra le zava-mitranga fa tsy ahodikototsika na ampitenenitsika zay tiatsika hitenenana le sara tanteraka mihitsy ry zareo ato hoe ampy ny fahavononana miaraka amin'ny ohatra isan-karazany ry zareo ato koa tena mbola mizingizina mihitsy hoe mbola tsy ampy andaontsika mba eno ny hevitry mon père Pierre hoe inona no mbola mahatonga anareo mipetraka eo amin'le seza izay mitondra ny hevitra hoe mbola tsy ampy le fahavononana. Ie, misaotra anao nanome fitenenana. Teo moa nareny laza hoe détaché amin'ny réalité ny namanay de alao ngamba antsika hiverina kely amin'ny réalité raha zany tsy tanisa lalàna nefa najanona zany zay lalàna zay no nentinareo ilazana hoe manana fahavononana ara-politika fahavononana iady mikolokolo ny fanjakana de lasalasa ihany ny eritreritra hoe fa ho aniza le lalàna aloha voalohany indrindra ho aniza le lalàna satria zavatra hita vahoaka malagasy de tsy tandalàna aloha tsika ary arakaraky ny fantaratsika an'le lalàna aza ny vao maika andikatsika ny lalàna ohatra azo tsapahitanana ny fiainantsika andavanandro ohatra hoe rehefa mandeha moto tsy maintsy manao kasika fa firy manao kasika ohatra hoe am'izao période zao mila manao kasibosy satria mamindra ny virus fa iza ny manao kasibosy raha fa mahita polisy gendarme ihany vao mody mamita kasibosy ty zavatra tiako lazana de hoe tsy voafehan'ny lalàna tsika karaha hoe zay lalàna zay fotsiny nefa araky ny tenen'ny tansia teo hoe tsisy fampiarana ary ndraindray mandroso mihemitra lay misy karazan'olona vitsivitsy hiaran'ny lalàna ary misy ambony lalàna de ohatrany hoe tsy maneho fahavononana aloha zay voalohany indrindra zay zavatra anankiray tiako lazaina voalohany de ny zavatra faharoa rehefa miteny kolokolo atsika de tonga atao-tsaiko hoe efa voka-javatra zany voka-javatra ratsy de raha manana zay fahavononana zay fanjakana de hoe hiady amin'ny kolokolo de ino ny zavatra cibleny voalohany indrindra de ozy aho hoe mandringa ihany zay zavatra zay fa misy zavatra be deaibe niteraka ny kolokolo io raha tsy hitanisa zavatra vitsivitsy atsika de ny hoe ny ara-ekonomika tsy araky ny tokony ho izy miteraka kolokolo ny instabilité politique miteraka kolokolo ary mampahatra ny vahoaka malagasy ny ara-tsosialy ny ara-panabeazana sy ny maro isan-karazany reny rehetrarehetra reny zany mitambatra ary miteraka an'ilay kolokolo ka raha milaza ianareo hoe manana fahavononana le fanjakana hiady amin'ny kolokolo tsara be fa zay kosa miteny hoe tsy tia fotsiny enefa fa raha tiatsika hiravona ty zavatra tya jereo mitovy am'izay reto zavatra be deaibe reto ary ampitovy olenta ny fitondrana azy fa mety ena na tsy ho foana azy mety ena tsikelikely angamba le zavatra tiatsika hiadiana anoizako anazy aloha zany a de rehefa aveo anao manohy an'izay ataontsika ping pong kely mety amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara izay ataontsika hoe état de droit dia ireo lalàna izay mipetraka ireo no mandrindra ny fiainam-piarahamonina iray manontolo ary rehefa mitenitsika hoe tsy ampy ny lalàna dia mila vakitsika aloha le lalàna hoe tena manamarina tokoa ny lalàna
fa hoe ilaina ihany koa ny fampianarana sy ny fanentanana izay efa noteneniko teo an'ireo olona rehefa mahitintsika hoe tsy manaraka an'ilay lalàna ilay olona mila jerena inona ny antony tsy mampanaraka an'ilay lalàna an'ilay olona satria tsy voatery ny olona rehetrarehetra ihany koa tsy manaraka ny lalàna dia rehefa fantatra hoe tsy mahafantatra ilay olona ary io tsy vitan'ny fahafantarana satria ny olona rehetra dia efa mahafantatra hoe tokony hanao casque moto, tokony hanao cache-bouche, tokony tsy hanao kolikoly fa eo ilay hoe fampianarana izay fa ny fanentanana isan'ambaratonga ny mihitsy izay no manampy ny lalàna fa tsy vitany hoe lalàna apetraka fotsiny ary tsy misy an'ireo fanentanana ny olona apiatra azy akory. Misaotra ny fanjara aloha an'ilay vaovao teo fa tsy malahelo kely indray foko noho le ainy esorina le confiscation préliminaire fanafanana an'ilay confiscation préliminaire raha toa ka mijanona amin'ny hevitra reo mihitsy nareo hoe tokoa fahavononana iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Laza mihitsy moa namako niany tato hoe teto amintsika ny hatram'izay mbola tsy nisy amin'ny fitsarana afo kanefa tamin'ilay arak'ilay lalàna fehizoro efatra amby folo sy arivo tsipika aotra 13 dia natsangana ilay fitsarana avo ekeko zany ary mbola veriko ihany fa nahazo félicitation tamin'ny communauté internationale mihitsy tsika amin'io kanefa zao raha ny lafiny amin'ny ady ara-kolikoly manokana ny jerena inona ny vokatra azy tamin'io fitsarana avy io satria zao raha toa ka tsy latsaky ny 17 ny antotan-taratasina lefa ny fitsarana avy teny amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny taona 2010 firy amin'ireo no nahitana vokana, firy amin'ireo nisy toy ny fiampangana, inona ny antony? Voalaza amin'ilay lalàna fehizoro sy ny lalam-panorenan'ny Repoblika Madagasikara ao amin'ny andiny 430 hoe misy ny atao hoe procédure de mise en accusation. Io procédure de mise en accusation io tsy azavaiko loatra fa zao fotsiny ny anazavako azy aminareo mba ho azoazonareo kokoa ilay izy hoe manakana ny olombitsy tsy hiara-ny lalàna. Nilaza ianareo teo hoe tany-tandalàna. Amin'ny tany-tandalàna ny tsy hoe mivahoaka fotsiny ny hiara-ny lalàna fa na ireo nandany na ireo mpitondra tokony hiara-n'ilay lalàna tokoa. Raha toa ve zany ka misy olombitsy manao kolikoly nefa izy mpitondra fanjakana zany hoe justiciable iny amin'ny fitsarana avo dia tsy hiara-ny lalàna izy satria misy an'ilay procédure de mise en accusation bloqué izy eny amin'ny anteny mera-pirenena. Zay aloha ny point voalohany itenenako anareo hoe mbola tsy ao le fampina fahavononana an'ilay fitondram-panjakana fa ny teboka faharoa ilazako azy koa dia zao hoe ny fanaovana kolikoly atao mpitondra fanjakana ve reto misy ifandraisany amin'ny asany satria ny lalam-panorenana ihany no milaza fa raha toa ka manao infraction de délit na crime mampitondra fanjakana iray ka tsy misy ifandraisany amin'ny asany izy tsy tokony tsy avy laintsony eny amin'ny fitsarana fa makany amin'ny juridiction de droit commun ka raha makany amin'ny juridiction de droit commun izy tsy ny procédure de mise en accusation hatramy fa code de procédure pénale izany hoe hiatra tanteraka ny lalàna any amin'ny raha ohatra ka any amin'ny juridiction de droit commun dia zao no lazaiko hoe ozongozontsika aloha ny tany-tandalàna voalohany satria hiarovana ny tombotsoan'ny olombitsy maneo aloha zany fa tena tsy ao ilay fahavononana ara-politika ary tsy firosoana mihemotra koa raha zany fa tena fahavononana hihemotra mihitsy amin'ny ady ara-kolikoly manokana. Faharoa dia hoe ataontsika hoe avadikitsika complexe kokoa ilay procédure mba hataraiky ady amin'ny kolikoly ve ny atao sasarina dia apiarina ve ny lalàna satria anaty tandalàna tsy hoe apiariko amin'ity olo ity fa tiany tsy tiako fa tokony hiatra na mpitondra na mialatsina amin'ilay fitenenana hoe hoentina fa mivahoaka ny tokony teneniko saotra tompoko. Ohatrany efa mazaka resaka nareo zany za reto somary hoe te hitondrantsika kokoa eny amin'ny vahoaka satria raha izay fanehoan-kevitra reo izay somary ohatrany hoe aty ampitondra fanjakana kokoa avokoa le resaka kolikoly fa miresaka kolikoly isika tadiofa ny kolikoly tsy hoe ny fitondram-panjakana rery fa eo koa misy vahoaka mifandray amin'ny tsy atao hoe mpitondra fanjakana angamba fa atao hoe mpiasa-panjakana angamba ny izay angamba mifandray amin'ny mpiasa-panjakana. Misy zao le rehefa hikarakara dossier kely dia ty dia jerena kely reny tafiditra anatin'ilay kolikoly. Nisy ny teny teo sy saditiko hoe aviato ve sa aviato hoe ny tanjona dia hanafoana tanteraka ny kolikoly. Fanontaniako ary dia zao possible ve ny hanafoana tanteraka ny kolikoly na any amin'ny sehatra ambony na any amin'ny sehatra izay isian'ny vahoaka raha eto Madagasikara. Dia ny amaliko an'izay avy hatrany possible satria araka le loha hevitra izay tohananay ampy ny fahavononan'ny fanjakana hiady amin'ny kolikoly. Raha hiverina amin'ilay resaka ny zokim-pania teo hoe ohatra hoe manao dossier dia misy manome kely ohatra hoe ataontsika hoe any amin'ny commune zao ohatra dia efa napetraka ny STAC système anti-corruption izy io izay napetraka eny anivon'ny commune ahafahana manakaiky kokoa ny vahoaka
ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo zany. Dia faharoa somary miverina kely amin'ilay resaka voalohany teo somary afepentsika angamba le zavatra efa misy misy ny atao hoe recouvrement des avoirs illicites izay efa niatra nanomboka tamin'ny 2019 izy zay raha tsy diso tamin'ny oviana no hatramin'izay mbola tsy nisy zany recouvrement des avoirs illicites izany. Azavai kely ny atao hoe recouvrement des avoirs illicites raha adika amin'ny teny gasy tsotsotra dia hoe fitazomana ny arena azo atsokosoko rehefa nanana ihany olona anankiray hoe nanao kolikoly, matoa ny olona nanana ihany dia efa misy dossier mipetraka izay nananany dia efa napetraka izay lalàna izay. Ny recouvrement des avoirs illicites ny antony nanaovana anazy dia hoe efa tsapan'ny fitondram-panjakana mihitsy mahatsapa an'izany ao anatin'izany ny système ny CSI Bianco Samifina ao anatin'izany zany efa natsapa an'izany. Dia ny antony nanaovana an'ilay recouvrement des avoirs illicites dia efa fantatra hoe tsy dia matahotra manao kolikoly loatra ny olona satria inona ny antony, androany izy tratra manao kolikoly rapitso izy mivoaka, fantatsika rehetrarehetra angamba izany. Fa kosa raha ohatra ka tazomina ny arena izay azony atsokosoko, mety eritreritra ihany ilay olona izay vao hanao kolikoly. Faharoa manarakarak'izay rehefa voatazona ilay arena azo atsokosoko ka voapirofo marina fa nanao kolikoly ilay olona dia miverina any amin'ny kitapom-bolam-panjakana ilay vola anaovana fotodrafitrasa, izany hoe miampy ilay vola somary nampimenomenina antsika teo. Zay angamba ny azoko tenenina aloha. Tia fiverenana kely moa zany mpania moa zany teo dia fanjara nilaza hoe mba mila miverina kely amin'ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina satria lazain'izy ireo fa somary misitaka kely amin'ny zava-misy marina kanefa ny zavatra tsara hofantaritsika dia ny hoe reny tarehimarika maro isan-karazany azontsika reny avy amin'ny rafitra maro isan-karazany reny dia nifototra tamina fanadihadiana natao teny anivon'ny fiarahamonina sy ny rafi-pitantanana ra-panjakana maro samihafa maro samihafa ka anjarantsika izay mba mahafantatra an'ilay izy no mampalala an'ireo olom-pirenena sahala amintsika. Fa namako ato moa zany mety hoe manahirana azy ve ny fanabeazana ny olom-pirenena kanefa ny ando moa zany nametraka hoe ilaina fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny adina amin'ny kolikoly ka dia amin'ny olom-pirenena vanona ny tena dia mba mijoro anabean'ny izara fahalalana ihany. Fa fanjara moa zany teo ny teny hoe misy ilay fiemorana satria misy sakana lalovan'ny firenena ao anatin'izay ny contexte sanitaire izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Ary iverena kely ny tenen'ny Père Pierre teo satria tena mandroso mihemitra tokoa ny zavatra iainantsika tao Madagasikara raha ny ady amin'ny kolikoly manokana no asiany teny. Fanjara moa teo ny teny hoe ny anisany ny sakana natonga ny fanenana ny teti-bolam-panjakana iadina amin'ny kolikoly ny fisian'ny Covid-19 fa saingy ilay izy marina ny tenen'ny Jerry teo tsy resaka vola ihany fotsiny ilay izy fa resaka fahavononana fa saingy nefa rehefa mandinika an'ilay fomba fihetsiky ny fitondram-panjakana dia ataoko hoe somary marisarisa ihany ny fandavirariana an'ilay vina ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay ady amin'ny kolikoly. Raha tsy teny fotsiny ohatra izao amin'ny resaka ady amin'ny Covid-19 manokana, raha mba namaky ny teti-bolam-panjakana tamin'ity ny loi de finance rectificative tamin'ity taona ity izao ny tenako dia hita fa mbola tsy misy ligne budgétaire mazava tsara atao hitantanana sy andaniana ny vola entina hiady amin'ny Covid-19 kanefa izay tsy fisiana ligne budgétaire anankiray mazava izay dia manasarotra an'ilay fanaovana suivi évaluation an'ilay fandaniam-bolam-panjakana eo amin'iny lafiny ady amin'ny Covid-19 iny dia miteraka izay manomevahana ny mety hisiana trangana kolikoly kanefa ny fitondram-panjakana efa naneho an'ilay fahavononana hoe hiady amin'ny kolikoly ary nametraka an'ilay stratégie nationale de lutte contre la corruption ary nanisany secteur prioritaire napetrany ny assainissement ny finance sy ny dépense publique kanefa ilay zavatra tontosaina tsy voatery mifanaraka amin'izay. Mbola be dia be ny hevitra tianareo alefa fa fantako tsara mihitsy ary fanjaka anisan'ny voateny teo foana. Avelako se amaly antsika aloha dia avy eo rehefa kary amin'ny mon père Pierre ry dia mitoy eny amin'ny ando rehefa avy eo atao mazava tsara sy mafonja tsara ny zavatra tianareo ambedina. Ny hevitra moa zany sady amaly antsika no amaly azy rehetra moa zany satria
misy hevitra tsy raisana fa rehefa mijery latabatry eto dia matazana very. Dia misy rano feno tapany, banga ny tapany. Dia misy ny misafidy anaty fomba fijery ny hijery an'ilay tapany feno. Zareo moa ny safidy ny hijery an'ilay tapany tsy feno. Hitan' zareo ny olona tsy manao kasika moto, fa tsy hitan' zareo ireo olona miezaka amin'ny feno tenany manaja lalàna. Hitan' zareo ireo tsy manao masika, fa tsy hitan' zareo mpaniry efa tonga teto nanao masika. Dia zay foana ilay izy hoe fomba fijery ihany koa ny fitondrana anaty ady-hevitra sahala amin'izao. Zareo moa miresaka foana hoe ny fanjakana ve mifanaraka amin'ilay zavatra lazaina ve ny atao. Dia ore olona izy moa milaza miteny amin'ny tenako izy, za tsy niteny hoe tsy vonona amin'ny resaka fanabeazana, fa raha mijery fahavononana ara-politika tsika dia tsy fantatro nafantatra ry zareo ihany koa ilay hoe anatina fanavaozana ny rafi-pampianarana sy ny programa mpampianarana ny fanjakana malagasy ankehitriny hiatra manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy dia any anatin'ny ilay matière nga ilay fanentanana ny ankizy, éducation civique sy ny fanentanana ny ankizy amin'ny lutte contre la corruption. Tsy fahavononana ara-politika ve zany? Le izy kosa tsy sahala amin'ny any anaty dessin animé na any anaty mangaka hoe tic-tac do dia vita, fa misy zavatra atao le izy. Izany zavatra izany tsy hoe taitaitra teo dia vita le fanavaozana programa mpampianarana, fa asana teknisianina sy tompona andraikitra antaonany maro zay. Ie, nareo moa manoana mandrakariva hoe misy ny fahavononana ara-politika dia mety marina tokoa satria raha jerena ny zavatra ataon'ny fanjakana dia ohatra mipetrapetraka aloha amin'ny ankapobeny. Fa rehefa tena mijery antsika dia hita mandrakariva ny fa misy an'izay hoe karazana lesoka kely zay. Satria ny tena olana indrindra teto Madagasikara dia mitady ho lasa toe-tsaina ilay kolikoly. Mitady ho lasa toe-tsaina ilay kolikoly. Ka mandeha zavatra anankiray dia kolikoly mandrakariva. Na zavatra tokony ho vita ara-dalàna, tsy mila kolikoly aza, dia vao miainga any an-trano anao dia fa resaka kolikoly ny ao an-tsanao voalohany. Zay ny zavatra tena olana indrindra. Zavatra tokony hanaraka ny tokony ho izy ara-drariny sy ny hitsiny, tsy mila vola, tsy mila ninina, fa vao miala ny an-trano anao dia anao mihitsy efa mamboly toe-tsaina hoe tsy maintsy manosoka kely fa raha tsy manisika kely mety tsy vita ty zavatra ty. Dia zay mahatonga ana amin'ny teny hoe lasa toe-tsaina ty kolikoly ty. Ary mbola zavatra nafaroa zay tena hoe danger, mbola moatra n'olo teo ifandovana izy ty. Ifandovana le toe-tsaina avy eo. Dia ny taranaka any aoriana andovan'le toe-tsaina ohatran'izay. Marina hoe ny teny nareo hoe resaka fanabeazana. Ary tena ezaka be. Ary tsy maintsy izay no vahaolana voalohany indrindra. Raha tena tafavoaka antsika iny dia tsy maintsy misible an'ireo ankizy izao satria ireo no hitondra firenena aty aoriana. Fa rehefa nanao fanadihadiana i Tansia, fampizaraina omaly, hita Antananarivo tamin'ny sekoly vitsivitsy nanontany hoe mba manana an'ity programa ty nareo, tsisy manana. Ina le programme? Le resaka amiko anazy angamba manazava lisy. Le resaka hoe hiadiana amin'ny kolikoly fa nilaza ihany moa fanjara. Fandaharam-pianarana miady amin'ny kolikoly any. Tsaratsara angamba ny manara-popo ihany. Eny. Amin'ny année scolaire manaraka le izy fa tsy amin'ity. Ny zavatra tiako tenena dia somary mampalahelo kely anahy ihany fandeha an'ity débat ty. Mampalahelo anahy ho anareo telo mianadahy moa zany. Satria zay telo mianadahy nandritra amin'ny fanomanana an'ilay débat dia nikariko, eny tsy nikariko akory ny ary fa nanara-baovao fotsiny dia nahafantatra hoe misy ezaka atao amin'ny fanjakana maneho amin'ny fahavononany hiady amin'ny kolikoly. Kanefa ianareo telo mianadahy dia somary manivaiva an'izay zavatra efa vita zay. Dia ankoatran'izay efa voatanisa teo ny androm-panjakana maro samihafa, ny asa efa vita maro samihafa, lalàna maro samihafa, dia mbola tianareo ampiana inona ihany arany. Dia nareo ve faly zany raha ohatra ka hoe nareo ve faly zany raha ohatra ka hoe ohatra hoe mivoaka ny lalàna feny ny teti-bolam-panjakana dia misy miteny hoe ohatra hoe ampiana atao 750 milliards d'ariary ady amin'ny kolikoly fotsiny. Faly ve nareo amin'izay fotoana izay? Raha za manokana dia menatra. Farany hamaranako azy ozy nareo teo hoe mandroso mihemitra, ny mandroso mihemitra zao hitako hoe dia ianareo mamita tena ianareo raha ohatra ka miteny hoe tsy ampy ny fahavononana hiady amin'ny kolikoly satria ny fandraisanareo anjara mavitrika amin'izao ady-hevitra izao dia efa mampiseho fahavononana hiady amin'ny kolikoly. Ka zara ny te-hitehaka anareo mihitsiny satria mivoaka ny tranonareo vao maraina nanenjika ny kara andehanana ety amin'ny Bianco fito maraina amin'ity andro ririnina
dia mbola manolotra hevitra koa ianareo hiadivana amin'ny kolikoly satria ady amin'ny kolikoly zao ataontsika zao dia mbola miteny ihany ve ianareo hoe tsy ampy ny fahavononana hiady amin'ny kolikoly mamita tena ianareo vetivety aloha ahitsika ianao fa tsy androm-panjakana ny bramaleo tena miady amin'ny kolikoly fa rafitra ny androm-panjakana dia ilay voalazany ao amin'ny andininy 1/20 lalam-panorenan'ny Repoblika Madagasikara fa inona moa ny ady eto dia milaza hoe ampy ve sa tsy ampy ny fahavonona amin'ny fitondram-panjakana ore olona hozy izy fanjary izay amin'ny fahavononana neka tokony ho hitanokatra izay anie tsy mandainga fa mitenin'ny zava-misy hozy izy ny fiteny malagasy hoe tonga soa ihany ny arabaina fa isika fa tsy tonga soa mihitsy aloha hatreto aloha izay koa mety diso lalana hozy pani satria isika raha mahita isika lalàna avy any ivelany hoe ndao indray ianao an'izao dia ndao ary fa tsy fantatra akory aloha satria raha mamaky isika ilay stratégie la lutte contre la corruption mahita isika paikady BDB kanefa ilay paikady mahatonga azy tsy mahomby tompoko ary eo ny ahitana indrindra ilay tsy fahampiana izany tsy miteny hoe tsy ampy izany tsy miteny hoe tsy misy akory ilay fahavononana fa hoe tsy ampy eo ny ahitana ilay tsy fahampiana fahavononana hoe ny paikady raisitsika tsy mifandraika amin'ny zava-misy miteny sika ao anatin'ilay paikady hoe omena information momba ny gestion publique kokoa ny olona mba hahafahany manaraka ny mba hapisy ny fitondrana tsara tantana fa indrindra koa mifangaraharaana inona ny zava-misy raha toa ka alefantsika eny amin'ny ainao manjery indrindrindrindra moa fa eny amin'ny televiziona eny amin'ny fahita lavitra reny information reny firy amintsika malagasy azy reny satria alo to dia mbola betsaka ny tsy manana herinaratra indrindrindrindra moa fa mbola eo koa stage fa raha ohatra indray miteny ianareo hoe afaka alefa gazety anie izy reny jereo aloha ny tahapampianarana eto Madagasikara hoe firy amin'ireny olo ireny firy amintsika malagasy na afaka mamaky an'izany izany hoe ny tiako tenenina dia izao hoe raiso ny paikady eo amin'ny fandraisana ny paikady maneho fahavononana satria te hiady amin'ny kolikoly daholo sika rehetra kanefa tsy ampy satria sika faly anoratra fotsiny raha mamaky an'ilay stratégie ianao dia tena faly tokoa hoe kelikely koa sy tiranga dia resitsika fa raha ohatra ka mijery fotsiny mitodika fotsiny ianao vao miala tamin'ilay taratasy dia hoe mbola ho ela ihany kay satria ilay paikady raisina ho atsy mifandraika amin'ny zava-misy eo ihany koa ilay lazainareo hoe efa misy ny didy volana izany hoe amerenana n'ireny fananana azy tsaradrarana ireny ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana misy an'ilay mouvement roa aloha vao niraisina ilay didy volana izany hoe tsika tsy vonona indray andraikitra raha tsy misy zavatra manohy tona ato aoriana koa raha niraisina ilay didy volana dia mbola ny any roa taona tsy fantatra hoe avela kosa lasalasa any ve tsy ahafahana manao an'ireo traçabilité an'ireny fananana azy tamin'ny tsaradrarana ireny ve ilay roa taona fa ny tsika izay vao naka an'ilay didy fampiarana izany hoe ny araka ny tenenao teo tamin'ny 20 jona 20 jona 2024 izay vao navoaka izay vao nitsangana tsara fitondram-panjakana tapo-bolam-panjakana ireo fananana azy tamin'ny tsaradrarana hoy aho hoe izary ny fisian'ilay fahavononana raha toa tokoa ianareo satria izay eto miteny hoe misy ny lalàna ekena fa maneho fahavononana izany fa mifanarana an'ilay lalàna mifanajana an'ilay lalàna indrindrindrindra moa fa mifanajana ny teny nomena eo ny somary mipay amin'ny kely dia misaotra tompoko ndao angamba zao naovantsika azy satria efa lavalava izay hevitra noentanareo izay misy azo raisina tsara mihitsy omena 2 minitra avy nareo ahafahanareo mamitana ny hevitra tianareo tena hoe hozaraina makasika an'ity loha hevitra antsika ity iza no hanomboka azy ndao ary ny andro sady amaliko ny namana ato ny sady amaliko an'ilay fanontena ihany koa hoe possible ve ny hofongana tanteraka ny kolikoly raha eto Madagasikara ary hidina hifotony tanteraka tsika rehefa miteny isika hoe fahavononana ara-politika na fahavononana fanjakana iza moa ny fanjakana tsy nitentsika eto hoe fahavononana mpiasa-panjakana fa isika rehetra tsirairay avy izao dia ao anatin'ny fanjakana rehefa mitentsika hoe fahavononana ara-politika tsy izay asa sy vola omeny fanjakana ihany no tafiditra ao anatin'izany fa izay asa rehetra atao hitondra fiovana eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fiarahamonina izany hoe raha resaka ihany koa tsika teo hoe vola firisan-jato ny volan'ny fanjakana aoka tompoko mariana fa niady amin'ny kolikoly dia afaka tao ihany koa na dia tsy misy vola ary ianao vao miteny hoe
za tsy manao kolikoly ady amin'ny kolikoly zay. Ny tsirairay avy isam-batan'olona vao manda kolikoly dia efa ady amin'ny kolikoly ary tsy mandany zany na ariary ray akory arany amin'ny paosiny. Eo ihany koa ireo fampianarana, ireo asa rehetrarehetra izay ataon'ireo birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly. Ohatra fotsiny amin'izany izao ny fizarana traikefa na le mode opératoire faire izay ataon'ny Bianco dia anisan'ny ezaka lehibe ary maneho hatrany ny fahavononana ara-politika sy ny fanjakana malagasy mba hiady amin'ny kolikoly. Noho izany possible tsara mihitsy ny andresena ny kolikoly eto Madagasikara. Rehefa miteny ihany koa hoe ireo stratégie, ireo vina rehetrarehetra fa ahoana ny vokatra. Firy taona tompoko ny miady amin'ny kolikoly? Firy taona vao resy ny kolikoly? Ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny kolikoly tsika matoa mbola mitsangana ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly ary isika rehetrarehetra dia mbola ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Ka noho izany mbola tsy afaka miteny tsika hoe tena tsy ho resy mihitsy na tsy resy le izy. Misaotra tompoko. Tonga dia ampitaitsika tsy amin'ny mon père Pierre. Ny zavatra tiako amezana an'izay zavatra tiako lazaina dia zao fotsiny zay nge tsy miteny hoe tsy ho resy mihitsy ny kolikoly fa le fahavononana no hitanay hoe somary mandringa kely satria tokony mba hoentitrentitra kokoa zany le fanjakana amin'ny lafin-javatra maro fa raha manana zay toetra entitra zay izy amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra mahakasika ny fiainan'ny malagasy ray manontolo mino ary tena mino zay fa horesitsika io na tsy androany aza mety afaka ataona vitsivitsy fa mahatonga an'le izy mampisalasala dia misy zavatra goragora be dia be zay manome vahana kolikoly hafa indray nefa avy ao dia zay no tena entiny ilazana hoe mbola tsy tena vonona tsara, ohatra mbola tsy tena resy lahatra fa ohatra mbola mitsapatsapa. Ok, sady ny solution zay nisy famidinana betsaka tiaka ihany koa izy fa tsy maneno. Jerry? Ny amaranako azy angambany raha maheno an'izy telo mianadahy-mianaka miresaka dia ohatra mampatsiaro kely tamin'ny fahatafakarany Barea tamin'ny Cannes. Tamin'izany fotoana izany dia nisy ny olona nanao hoe aiza koa zany malagasy zany no tafita nefa tsika ary tafakatra demi-finale ohatran'izay ihany. Dia nefa rehefa avy eo izy anisan'ilay miorakoraka sy mikapoka vilany eny amin'ny arabe eny rehefa mandresaka ohatran'izay ny fahitako antsika eto. Dia izay toe-tsaina izay nefa anisan'ny mahatonga ny malagasy moramora kokoa ngamba ny ilazana anazy hoe découragé ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Ka izay no anisan'ny ijoroako eto androany mba tsy hanaovantsika an'izay toe-tsaina na perdon izay tsy mamely akaiky akory fa zay fa mamely akaiky ihany fa ohatran'izay zany le zavatra mba tiako hovaina anisan'ny anjara biriky hoentin'ny EP Madagasikara ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly izay efa nitaizana tamin'ny tarigetra hoe velona sy vanina ho an'ny hafa. Misaotra tompoko. Ena izy ianao to hoe manana toe-tsaina perdon izay ny eto tsy mamorona hoa averiko ihany fa manao constatation zava-misy dia izao isika mandany lalàna ny anahy moa zany dia resaka lalàna ihany isika mandany isika fa tsy metimety amin'ny olombitsy ilay lalàna dia eo any ihany ka isika misy ane ny ezaka ekeny zany fa misy ny zavatra ohatr'izany tena mampandringa tanteraka ny ady amin'ny kolikoly dia izao ny sosikevitra avy aty amiko hoe azafaly ny andany lalàna fotsiny fa ny lalàna velona efa misy eo aloha amafiso ary atao tsara satria raha ampiana ihany dia misy araka n'ilay fitenin'ilay mpanao gazety iray hoe lalàna lany daty nefa ny lalàna tsy tokony lany daty raha tsy abroger ilay izy. Eo indrindra no ahafahana miteny hoe raha ohatra ka vonona isika dia ny lalàna ny lany itsika atao sy amafiso aloha dia ny teny koa moa ilay namako niany tato hoe tsy vita andro ngambany amin'ny tianako azy ny ady amin'ny kolikoly. Raha toa ka nanomboka omaly tsika ny ady tamin'ny kolikoly dia ekeko izany hoe tsy vita androany kosa ilay izy fa nanomboka tamin'ny taona 4 sy 4 tsika ny ady tamin'ny kolikoly izany hoe à quelques 17 ans près dia mbola tsy ahitana zavatra mivaingana ohatr'izao foana tsika satria raha ny indice de perception à la corruption foana ny teneniko dia hoe
nanomboka tamin'ny taona 2021 aloha nahitana fitrakana tsara satria 20 ny indice de perception la corruption fa maninona no nisy fiainana ary ny afara amin'izao 4 ny salanisa Madagasikara izany hoe ny zavatra ataontsika amin'ny zavatra tenenitsika eo indrindra no ilazana fa tsy ampy ilay fahavononana na ny fitondram-pahotana na ihany koa ny olom-pirenena. Misaotra. Sady amalezareo no amarana misy ohabolana grika zay miteny hoe raha tsy lavitra noho ny tsy fahalalana ny fahalalana tapany. La demi-ignorance est pire que l'ignorance. Azoko dia azoko zareo satria nanao fikarohana be dia tiany ny fikitra amin'ilay fikarohana fa tsy te hien'ny hafa. Tsy maninona fa rehefa mahenao zareo tsy te halala an'ilay hoe napetraka ny miresaka sika hoe napetraka ny lalàna mifeny agence de recouvrement des avoirs illicites dia taty amin'ny taona 2024 dia hoy izy hoe fa maninona tsy tany amin'ny 2024 miteny sika hoe nanao dingana kely sika niala amin'ny 24% nanjoso amin'ny 25% taty amin'ny 2018 makaty amin'ny 2019 dia hoy izy hoe fa maninona nefa navita 32 tany amin'ny 2004 tsy maninona marina dia te hiteny aho hoe soa ihany fa misy an'ilay programme ministère amin'ny fanabeazam-pirenena mamerina indray ny fanabeazana amin'ny fiadiana kolikoly eny anivon'ireo sampam-pampianarana. Sika moa mbola mpianatra dia mino aho fa holiana kely amin'izay ihany koa zareo satria tsy te halala anga ny zava-misy. Amaranako azy dia misy ohabolana be tsy misarak'izay manao hoe toy ny ovam-bato ny olona maniry fa tsy tafa ihany. Misotro rano an-tanana koa isika tsy vitan'ny indray maka dia zandrindra ilay tiako hitenenana hoe ilay ady mikolikoly ane tsy hoe koa adiny fanjakana na adiny Biancon samifinina ny CSI sy ny roa izay niresahanareo teo ihany fa ady iraisany tsirairay avy. Ary amaranako azy dia hoe misy taratasy ety an-tanako dia andao resika rehefa raha maka an'ity rano ity moa zao ararako eto dia hiparitaka izy dia ilatsaka amin'ny toerana misy azy izy dia ilatsaka aty ambany dia andaotsika hanao toy ny tache d'huile rehefa menaka no araraka eto mitotony izy dia hiparitaka dia ho ataontsika sahala amin'izay ilay ady mikolokolo hoe 7 isika 9 9 manatrika eto dia efa olona 9 izay dia hitady olona 9 hafa indray hitondrantsika fanentanana ahafahantsika mitondra ny anjara pirikitsika sy andresentsika n'ilay kolikoly. Ny fanjara ary mamaka anazy i natsika. Ia, mahafinaritra moa zany mahita an'ireto namako avy ato amin'ny EP reto satria dia tena mahay miresaka tokoa raha zareo manokana no asiteny. Ry tena mahavariana mihaino azy fa saingy misy fomba fiteny ilay niteneniko teo ny hoe ny tranopody ihany ny vita amin'ny vava fa raha ny ady amin'ny kolokolo manokana ny eto Madagasikara no asiteny dia tonga amin'ilay fitenenana malagasy hoe dia volako lava ny lalao mbola ela fa ny fiseharantsika mianakavy hiara-iady amin'ilay kolikoly ny tena zava-dehibe satria mbola lavitra ny tanjona raha ny ady amin'ny kolokolo manokana no asiteny. Jerry moa zany ato laza fa afapo Jerry master tout en spécialité affaires publiques ao amin'ny EP afapo amitrangana kolikoly amin'ny tsy ny tena hoe afapo azafady kely tsy ny tena hoe afapo ampy fa rehefa ampy tsy midika hoe tsy mila mivoatra tsony ampy amin'ny Jerry ilay ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara kanefa arak'ilay niteneniny izay hoe mbola mila fivoarana satria ny tanjon'ny olombelona tsirairay avy dia ny voatra hatrany mba ahafahana mandavirary an'izay zavatra efa ananantsika izay zavatra mbola vinavinaitsika hotratrarina. Ka ny hafa ny tanana angamba sisa no amaranako azy satria efa maro solution izay noentin'ireto namako reto amin'ny lafiny fanabeazana fampianarana sy ny sisa fa sika matetika miresaka ady amin'ny kolikoly kanefa ny indrindrindrindra ny olom-pirenena kanefa ny matetika tsy fantatsika hoe inona marina moa zany tena tokony aditsika amin'ny kolikoly. Le izy mantsiny mbola fisian-trangana kolikoly eto Madagasikara dia miampaka betsaka any amin'ny ataontsika hoe taux de recouvrement fiscal ka manakana izany amin'ny fandavirariana sy mifanatontosana anitetika asa-panjakana maro isan-karazany izay hositrahantsika menakavy ihany nefa avy eo ka ombakombanana ny fanentanana izay nitenen'ny fanjara teo hoe mietezisika olom-pirenena tsirairay avy mba hiady amin'ny kolikoly mba ho fongotra ny kolikoly eto Madagasikara. Misaotra tompoko.
Tsy hitako intsony izay ambara fa dia mankasitraka azy enina mianaka isika tamin'ny fandarana androany a. Misy ny famerenana ny sabotsy sy ny alahady ary eo amin'ny YouTube ihany koa Nicolas Rabemananjara sy eo amin'ny page-ny Pasigasy page officiel mbola afaka ahitanareo ity fandarana ity. Dia amin'ny herinany io isika mandray tanora hafa indray eto amin'ny plateau dia afaka mifampiresaka ao amin'ny page foana hoe isika ho anareo izay te handray anjara. Isaorana ny ekipan'ny Prod Plus rehetra, i Sam, i Erzo, i Naël ary Tahina tamin'ny fanatotosana ny fandaharana. Dia mametraka ny veloma mandra-peona indray. Veloma daholo!